Halleluja, kafaliana ho andray no iarabako anao amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fiadanan'ny Tompo aminao sy ny ankonanao indray amin'ity androandroany ity misaotra ny Jesosy nanomezany asa anao indray ny tombon'andro androany amin'ity androandroany ity. Tsy kisendrasendra no hoe mbola velonay ianao androany ary mbola nanana ny anio. Mbola manana sofina afaka mandre, manana maso afaka mahita, manana vatana afaka miasa. Tsy parakizitao ny atongavanao teto an-tany, na tamin'ny fomba ahoana, na tamin'ny fomba ahoana, na zahoany mamanao anao, na tamin'ny fomba nahoana, na tamin'ny fomba ahoana niterahananao. Tsy parakizitao ny atongavanao teto an-tany. Fa ilay Andriamanitra mihitsy no nikolokolo anao tao anatin'ny kiboloneny. Na tonga anao toy ny olombelona kely. Hananinna ianao no mbola tratrany izao fahalebiazana izao. Naninona tsy maty tao anatin'ny fahakelezanao. Naninona tsy maty tao anatin'ireo karazana accident izay nandre teo, izay nahazo anao. Na tamin'ny aretina, na tamin'ny zavatra efa saika nahafaty. Fa maninona ianao mbola tahaka izao? Maninona ianao mbola mijoro? Maninona ianao mbola io? Fa inona marina moa ny olombelona? Iza marina moa za? Iza marina moa ianao? Fa maninona ny olombelona? Fa maninona ny eto an-tany? Inona ny ataoko eto? Inona ny antom-pisiko eto? Dia raha hiala eto dia ho aiza? Inona marina ny antony atongavako eto amin'ity tany ity? Inona marina ny antony ijoroako eto? Fa maninona miasa? Maninona ny mihinana? Maninona ny mandre? Maninona ny mahita? Maninona miasa ny tenako? Eny, mety ho takatra daholo fa maninona? Fa maninona? Fa androany dia ampitodika anao ny ten'Andriamanitra. Fa maninona ianao no natao andre an'ity ten'Andriamanitra ity? Fa maninona ianao no natao andre ny ten'Andriamanitra? Naninona ianao no natao nahita sy nahalala izany fanjakan'Andriamanitra izany? Naninona ianao no natao nalala ny zavatra ho avy? Na inona ny masonao natao napahitana ny zava-misy rehetra izao fiainana izao? Satria ny famindram-pon'Andriamanitra, satria ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fahasoavany mbola antony ijoroako, ijoronao. Fitiavany mbola antony andrenesanao an'ity teny ity androany. Jerika ny ten'Andriamanitra itsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angalako ilay ten'Andriamanitra izay ho asoanao indray amin'ity androandroany ity amin'ny anaran'i Jesosy. Salamo 8:4 ny anaran'i Jesosy. Inona moa ny olona no atsiarovanao azy ary ny zanak'olombelona no amanginao azy? Izany ny ten'Andriamanitra. Ivavaka tsika, ndraisantsika ny hafatra ao anatin'ny ten'Andriamanitra izay rehetra hitaritany asa anao eto indray androany, hitaritany ny olony izay ametrahany ny hafatra. Mba hitenena n'ilay Jesosy Kristy velona ny fanahin'Andriamanitra ho ao anatiko sy ao anatinao. Ray masina tsara indrindra, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Tompo ianao, ianao ilay Andriamanitra fitiavana, ianao Andriamanitra mitana ny teny fikasana, ianao ilay Andriamanitra mahagaga, ianao ilay Andriamanitra nahary izao tontolo izao izay rehetra eo aminy, ny any an-danitra, ny atretỳ tany, hatrany anatin'ny lalan'ny ranomasina. Ianao ilay Andriamanitra, ny Andriamanitra rehetra ary Andriamanitra tokana sady velona masina manan-kery, misy ny hery sy ny fahefana rehetra. Ianao ilay Andriamanitra na fony ny lahy tokanao
hitady sy hamonjy ny very. Anidina an'ilay fahasoavana avy aminao. Anafaka ny olona rehetra ao anatin'ny fatotra, ny gedra, ny fahafatesana. Anala ny olombelona rehetra ao anatin'ny aizina ho an'ilay fahazavana mahagaga. Saotra noho ny fitiavanao Andriamanitra, saotra noho ny fahatsaranao Andriamanitra, saotra ilay fahasoavanao lehibe. Jesosy io, fangio ny fonay, fangio ny sainay, sokafy Jesosy io ny masom-panahinay. Mitenena amin'ny olonao tsirairay avy tombo, mitenena Jesosy mitenena fanahy masonao, mitenena amin'ny olonao, mamangino ny olonao, mitenena. Raiso ny toeranao fanahy masonao, ampangino ny tena momba ny nofo rehetra ty anatiko, ampangino sy esory zay feo rehetra tsy avy aminao. Aoka ny feonao ilay mpiandrondro tsara no renesinay amin'ity androandroany ty, ka ho tanteraka ny teninao hoe ny ondroko malala ny feoko ka manaraka. Amin'ny anaranao Jesosy io nanovako, tsy ametrahako arangatahako izany vavaka izany. Amen. Ry havana malala ao amin'ny tompo, raha vavy ranadahy, le teny ao anatin'ny Salamo, inona moa ny olona ho atsarovanao azy, ary ny zanak'olombelona no hamanginao azy. Raha tena voalohany tsika dia nametraka fanontaniana hoe fa inona moa izaho, fa inona moa ny olombelona, ary inona moa ny antony ngamba. Mino aho fa nametraka an'izany fanontaniana izany tamin'ny tenanao ianao, ohatrana manokana fa maro nisy fotoana mametraka izany fanontaniana, inona marina moa ny olombelona, inona marina moa izaho, iza marina moa izaho, fa maninona mbola eto, maninona moa izany velona, fa maninona moa izany ohatr'izao. Izao sy ianao ilay olona no créen Jehovah Andriamanitra, izao sy ianao ilay olona ozy izy hoe andeha isika hanamboatra olona tahaka ny endrika antsika. Izany hoe izao sy ianao izany ilay créen'Andriamanitra tahaka ny endriny. Tatsika izany teny izany any anatin'ny faharinana n'izao tontolo izao, Genesis. Ary tamin'ny vovotany nanaovany ny olombelona, vovotany, vovoka hoe vovoka, izao sy ianao izany vovoka. Créena ny olombelona tamin'ny vovoka. Hitany fahirery raha lehilahy, nanamboarany vady saza ao anazy, nampandry anazy, nampisondria tory, ary naka ny taola tehezana, no créena n'ilay vehivavy izay atao hoe sila, atao hoe ilay taola tehezana, ilay silam-panahy, ilay vady, ilay mpanampy tandrify, taolana avy tamin'ny taolany Adama. Fa hoy Adama, nofoko avy amin'ny nofoko izy, taolana avy amin'ny taolako izy. Fa rehefa maty ny olona, miody vovoka indray ary miverina vovoka. Za vovoka, za eno arian'Andriamanitra, raha vovoka ve afaka ireare? Inona marina moa ny tokony aprearea, inona marina moa ny tokony aprearea antsika? Tsisy, fa misy ihany mamprearea ny olombelona. Ny bika, ny hatsarana, fahaizana, vola, harena, fananana voninahitry ny tany, izany mamprearea ny olombelona. Mamprearea asy ianao izany, rehetrarehetra. Fa inona moa ny olona no atsarovanao azy, ny ten'Andriamanitra? Ho atao anatin'ny Salamo 9. Ary zanak'olombelona no hamanginao azy. Fa iza moa izao sy ianao no ny alany ilay Andriamanitra tany amin'ny voninahitra izay nisy azy, ny dinany teto tany,
ary nidinany tamin'ny fanetretena, tsy ny rehare, tsy ny tompona, tsy tonga mba ho tompona fa hanompo. Iza hoy ny teniny hoe tsy tonga aho avy antso ny marina fa ny mpanota mba hibebaka. Ry olona mpanota, olombelona mpiodina, izao sy ianao, izao sy ianao, le tsinotsinona akory, mbola mpanota ary. Tedavina lay Andriamanitra ao anatiny analonalo olona, analonalo ny vahoaka fandroany, atsony ny dedaviny. Dedaviny atao inona moa? Atsony atao inona moa? Ho dedaviny, atsangana, ho miara-boninahitra anazy satria hita ao anatin'ny aizina, ho esorina ao anatin'ny aizina ho amin'ny fahazavana mahagaga. Atsona dedavina satria taranaka voafidy no arian'Andriamanitra tamin'ny fahatsarany. Sitrak'Andriamanitra ny averin'ny olona. Fa manina moa izao ianao tsy naringana ka natao tsisy tsony, satria nikrean'Andriamanitra olona tiany, natao niavaka tamin'ny zavaboary rehetra, natsangany tamin'ny taranaka, tamin'ny hoavany mianaka indray, satria tian'Andriamanitra ny olombelona. Tsy sitra ny haverezany ratsy fanahy, tsy sitra ny hafatesany ratsy fanahy, na dia efa nanao ny faharatsiana rehetra ary ny olombelona tafiditra ny ota tamin'ny alalany Adama sy Eva. Ny tombo faharatsiana ny zanak'olombelona, nanenon'Andriamanitra nanovana ny olona, fa Andriamanitra ilay Andriamanitra tsara mitana ny teny fikasany, nanangana indray ny olombelona tamin'ny Noa. Fa maninona ny zanak'Israelina tsy nipotehana sy ny ravana natao tsy nisy taranaka tsony, fa maninona Jehovah Andriamanitra no mbola manome azy ireo foana ny famindram-po, satria olom-boafidiny natsanga no fireneny namindrany fo. Fa naninona tsy naringana izany taranaka rehetra zany, satria mbola nitony foana ny faharatsiana rehetra ka hatramin'ny Malaky nitony foana ny faharatsian'ny taranaka ny zanak'Israely, nitombo ny faharatsian'ny olombelona ka hatramin'izao vanim-potoana izay iainako sy misy anao zao tsy mitsahatra mitombo. Fa maninona tsy ny faranan'Andriamanitra ny momba antsika olombelona, fa mbola ty zao sy ianao. Fa izao taranaka izao dia tsy hitsahatra ny tombo. Fa maninona tsy ny ravana, fa maninona mbola namindrany fo zao sy ianao ka nidinany teo amin'ny seza voninahitra tany amin'ny voninahitra misy azy, nidinany ho tedavina eto amin'ity tany ity, satria te hanangana azy sy ianao izy, satria tiany itsika. Olona nariny tahaka ny endriny, nataony hafa tamin'ny zavaboary rehetra, tiany izao sy ianao, dia mbola tiany izao sy ianao matoa mandriany izao teny izao. Izao tenin'Andriamanitra izao: te hanangana ny fiainako, te hanangana ny fiainanao izy androany, te mbola ampiorina anao izy androany, te hanome fahatsapana anao izy androany, satria ianao tiany velona iaina ao anatin'ilay fahasoavana izay nampidininy namonjeny anao, amonjeny anao. Tiany ianao iaina ao anatin'ilay fanjakana izay misy azy, satria tiany izao sy ianao. Maninona ny ianao no mbola natao nandre androany an'ity teny ity, fa maninona ianao mbola natao nalala androany ny tenin'Andriamanitra,
fa rehefa nanao fanoharana Jesosy Kristy dia fanoharana nentina mpianatra an'ireo vahoaka marobe izay nanaraka anazy fa nanontany ny mpianatra hoe fa maninona ny fanoharana no entinao nampianarana an'izy ireo nilazana tamin'izy ireo fa ho teny Jesosy Kristy mantsy ny mpianatra hoe satria nareo natao hahalala ny fanjakan'Andriamanitra. Izao sy ianao zany matoa nataona Andre androany dia izao sy ianao natao halala n'izany teny izany androany satria tian'Andriamanitra, tia no voavonjy hiala ao anatin'ilay fahatezerana mandrakizay dia ny fahafatesana. Andositra sy hiala n'ilay fahatezerana sy ilay fahafatesana mandrakizay izao sy ianao hatsangana amin'ilay fiainana mandrakizay ho miara-mianam-boninahitra aminy hiaina ao anatin'ilay fanjakan'Andriamanitra hiara-belona mandrakizay. Tsapanao ve izany tombam-bidy le fahasoavana nentina namonjenanao? Tsapanao ve izany? Iza moa ianao no natsony, no vidino, no mbola atsony androany Andre an'izany teny izany. Ao tsika hijery ny ten'Andriamanitra ao anatin'ny Petera voalohany toko 2 amin'ny anaran'i Jesosy. Jeran'ilay tenin'Andriamanitra tsika. Ilay tenin'Andriamanitra ao anatin'ny Petera izao sy ianao. Petera voalohany andininy 2. Petera voalohany andininy 2 ka hatramin'ny 4. Ny anaran'i Jesosy. Petera voalohany toko 2 andininy 4. Manatona ny Tompo ianareo fa izy no vato velona no lavin'ny olona kanefa voafidy sady sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra. Manatona ny Tompo ianareo mba ho tahaka ny vato velona voarafitra ho trano honenan'ny fanahy masina ka hiara-manao fisoronana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Fa izao no voalaza ao anatin'ny soratra masina, indro ao mametraka vato fehizoro ao ziona dia vato voafidy sady sarobidy ary izay mino azy tsy mba angaya. Ny mahavato sarobidy azy dia ho anareo izay mino ka ny vato lavin'ny mpanao trano no nanjary vato fehizoro. Fa ho an'izay tsy mino kosa dia vato mahasolafaka sy vato mampianjera. Izany solafaka tamin'ny vato io izy ireo satria tsy manaiky ny tenin'Andriamanitra sady ny ho solafaka raha teo no nanendrena azy ireo. Fianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjakana mpisorona, firenena masina, vahoaka natao fananan'Andriamanitra mba hitory ireo asa lehibe vitan'Andriamanitra izay ny antso anareo hiala tamin'ny aizina ho any amin'ny fahazavana mahagaga. Tsy vahoakan'Andriamanitra ianareo fahiny fa ankehitriny kosa efa vahoakany tsy nahazo ny famindram-pony n'Andriamanitra ianareo fahiny fa ankehitriny kosa efa nahazo ny famindram-pony. Halleluja, halleluja, amen. Tsy vahoakan'Andriamanitra olona tsy nahazo famindram-po fa namindram-po, nameny famindram-po. Natsony ho anazy ho vahoaka no taranaka voafidy ho fanjakany mpisorona. Ianao zany, ianao le atsona androany, ianao le ilazana an'izany teny zany androany mba hiatsangana ho manam-boninahitra amin'ilay zanak'Andriamanitra. Izao sy ianao. Mba ho atsangana manam-boninahitra amin'ilay zanak'Andriamanitra. Izao sy ianao. Tian'Andriamanitra itsika. Tiany ho takatra ao izany teny izany. Fa izy le vato fehizoro indrindra.
le azonao ianteherany azonao hialofany mahavonjy maharo izay anorona fitoerana sy trano ho anao amin'ny mandrakizay. Amen. Tiako ianao mba hiaraka amiko anatin'izao hira anankiray izao. Jesosy vatofehizoro afatahotrany fo raha ianao no mampijoro sy ankinana tokoa vatofiorenanay Jesosy zanak'iny avo vatofialofana amindratry te andavo vato azo itoky na sady tsy mba mivena afaka ny fahoriana raha ianao no ekena Jesosy tompo irery no lay vato tsy mifindra Jesosy tompo irery no lay fehizoro indrindra. Amen. Tia antsika loatra Jesosy. Tahiny.